hoe tsisy afa-tsy 3000 hectara ntsony eo tsy maro n'izany. Rehefa nandray fitantanana zany andriamatonta le généraly zay miasa am'izao ary zay miara-miasa aminy zany dia misy lafiny anakiroa zany ny fanarenana ny orinasa fanalamanga. Satria inona ny antony iresahana hoe fanarenana? Satria na ny ara-bola raha dia nanana trosa be ty orinasa ty efa saika fahity ty raha ohatra ka azo tenenina farany tsotra. Tamin'ny 2014 tsy mbola nahazo fahafantarako azy ary ny fahitako ny état financier fanalamanga zany a tsy mbola nanao résultat bénéficiaire ty a talohan'ny 2014 tamin'ny lohan'ny 2015 tsy nanao. Zany hoe zany le fanarenana natao zany a mikasika an'izay aloha voalohany indrindra ahoana ny fitantanana amin'ny vola sy mifampidiram-bola sy ampakarana zay mba azahoana satria tsy afaka manao ninina ngera vao orinasa déficitaire zany very zareo afaka anao nareo no antaniko afaka ano hiasa ve zany raha zay ny tenenin'le olona hoe déficitaire le fanalamanga dia tsy afaka ano intsony afaka 2 taona na 3 taona dia mba nekenay zay zany lafiny anankiray. Dia le lafiny faharoa satria izay mpivarotra hazo dia tsy maintsy nijerena hoe manahoana ny lafiny teknika famokarana ny hazo misy hazo tokoa ve ao sa tsy. Misy bilan zany tsy maintsy natao ohatra ny olona mandray zavatra rehetrarehetra dia hoe ohatra n'inona zavatra niraisinao tao a dia manahoana io rehefa avy eo. Dia ny teknika zany a misy anakiroa ianareo no anontaniako velaranala 200 000 hectares ny périmètre de reboisement et de restauration du Mangoro. Zay ny anaran'io faritra samy fanalamanga io a tsy hoe ala amin'ny fanalamanga io fa mety diso ihany koa ma tsy mifangaro le fitenenana fa périmètre de reboisement et de restauration du Mangoro ny anarany a fanjakana tamin'izany 1974 zany a namorona azy satria tany nanomboana reboisement industriel. Dia nirafitra anakiny nanao an'izay asa zay a tamin'ny 75 miforonina dia io le société fanalamanga zay le izy. Tamin'izany fotoana zany a société d'économie mixte le fanalamanga. Dia nivokatra azo tamin'izany dia nieritreretina hoe amokarana koba-taratasy fa rehefa nandeha tokoa 80 000 hectares zany ny prévu ambolena matsinan'izay koba-taratasy zay dia vita tanteraka io tamin'ny 84-85 tanoany dia efa vita nitohy kely nanao extension kely fa rehefa natao ny tombana dia tsy naniry araka ny tokony ho izy le hazo noho ny aratsian'ny tany. Ny akamaroany misy antony hafa économique géopolitique sy ny géoéconomique tsika lavitra ny fitaomana fanaovana transport mety lafolafo koa iny tsy dirako fa iverina zany amin'le hoe inona le ala misy eo. Dia nanao analyse zany izahay dia ny teknika moa ngamba tsy fantatra raha mahafantatry nareo tsy ho voatetinao io ala io 200 000 hectares zany ve ho voatety tsy ho voatety. Dia inona ny teknika misy? Teknika misy zany a dia le atao hoe interprétation ana image satellitaire. Sary azo amin'ny satellite zany a no interprétena mampiasa ordinateur mampiasa logiciel dia mamoaka carte d'occupation des sols. Carte d'occupation des sols tiany l'exemple ao anatin'io zany misy hoe aiza misy rano aiza misy savane arbustive savane herbeuse toy zao a lasa bozaka zay ny dika am'ty efa vakity reto a tanimbary dia mijerinao zany mety mahita trasina somary gris ohatran'io dia reny zany zao tanimbary daholo reny paretasitakadoe dia ainsi de suite mbola afaka akasary an'ity nareo rehefa aveo fa iveriko fa ty tena ilaina. Dia reto le ala lapin sy eucalyptus misy ao anaty ala. Dia reto le karazany hoe taona sokajy misy azy ty mbola tanoran'olo ty efa lehibe ty mivatovatona ty fa lehibe efa 10 taona ohatra reo misy ireo 110 000 hectares ny ala pin ao anatin'le 200 000 hectares tamin'ny juillet 2016. Dia misy 30 000 hectares ano any alana eucalyptus ao anatin'io. Zany hoe raha resaka ala fotsiny amin'ny ankapobeny zany le ala tena hoe natao otran-drano natao hivadika vola na amin'ny alalan'ny charbon na amin'ny alalan'ny tsy fantatro 130
110 plus 30 000, environ 140 000 hectares zany ala maitsomaitso ny ao anatin'le. Ka le olona miteny hoe 3 000 hectares sisa le azo ao anatin'le périmètre no azo trandrahana, za aloha tsy fantatro hoe taizany nahazoana an'le izy fa zay ny zava-misy. Ary hatramin'izao za angamba zao occasion-nay zao miteny fa manomboka zao zany zay ny chiffre avoakanay foana satria io azo vérifier io misy sary ary ny zavatra ny témoin io tamin'ny 87 dia misy photo aérienne natao niaraka tamin'ny FTM. Io koa zany dia marika ny tantara. Ka raha ohatra misy olona manao analyse zany nanahoana izy tamin'ny 87 dia manahoana izy amin'ny 2016 dia rehefa en principe zay amin'ity 2019 ity zany na début 2020 tokony hanao analyse indray mandeha ohatran'ry ahitana indray hoe manahoana votrany ao azonareo ny fandehany. Za tsy hiditra loatra amin'le teknika hoe ahoana moa fanaovana azy satria angamba tsy dia zay loatra ny important fa le vokatra hoe averiko le izy teo 110 000 hectares ny peuplement en pin ao anatiny dia 30 000 hectares ny peuplement en eucalyptus. Zay ny zava-misy eo.